Vatsy-pitahiana ho anao anio. Ny vatsy-pitahiana ho antsika androany dia ny Salamo 7:30, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy rehetra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy, ary aiza mialona ny mpanao meloka, fa hojinjaina faingana tahaka ny ahitra izy, ka alazo tahaka ny ahi-maitso. Matoky an'i Jehova ianao ka manaova soa, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Miravoravoa amin'i Jehova ianao, dia omeny ianao izay irin'ny fonao. Amen. Vavakintsika. Endrizany hafalianay ry Tompo noho ny teninao, izay manome toky anay mandrakariva ny mba anaovanao samihafa, ny manompo anao sy ny tsy manompo anao, ary ny mba ahafahanay tokoa mahatoky ianao amin'ny andronay rehetrarehetra izay iainanay. Androany ary izay rehetrarehetra izay nandray izay tian'izay, Tompo mangataka fitahiana izay, mangataka fitantanana indrindra mangataka fiarovana amin'ity tontolo andro ity, mba handriny ny voninahitra tokoa izahay amin'ny tany izay ametrahanao Jehova Andriamanitray anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mahavonjy ny angatahana izany vavaka izany. Amen.